antsika ny zao fotoana zao izay ahatongavany ny tale généraly bianco andriamatoa andriamelina laza izay andrindra miady hevitra mahakasika indrindra ny Loabary an-dasy tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny valimasa telo amby roapolo sy roa arivo fanabeazana ny ankizivavy fizarakan-tenan'ny vehivavy amiko ny fampandrosoana lovanjafy. Makasitraka anao indrindra andriamatoa tale généraly manotrina ilay vehivavy amin'izao andro ankalazana ny vehivavy izao tena tsy diso anjara tokoa ny vehivavy malagasy ao anatin'izay. Miaraka amin'eto koa dia ramatoa Razanakoto Tiny, inspecteur chargé du contrôle des opérations et de la sauvegarde de l'éthique du Bianco, makasitraka indrindra tompoko. Manaraka eo Razana Arivony Mialso, directeur des affaires juridiques ny MDN, makasitraka indrindra tompoko. Ary ny farany Vehivavy Clara, vice-président ny SIM, misaotra indrindra tompoko. Dia enikajany amboninahitra tokoa ny vehivavy hotrononareo rehetrarehetra. Eo koa ianareo manam-pahefana ambony rehetra isaky ny sokajiny avy makasitraka anareo indrindra tonga manotrina ny vehivavy amin'izao andro izao ary dia misokatra ny ady hevitra dia ny andrindra ny ady hevitra moa zany andriamatoa tale généraly ny Bianco menanao tompoko ny fitenena. Makasitraka indrindra ny fitenenana tompoko dia ankafaliana no anamafisana ny arahaba izay natolotry ny mpanolotra teo tsy lava resaka satria ao anatin'ny fankalazana ny andron'ny vehivavy isika dia nasaina ny tenanay andrindra n'izao ady hevitra Loabary an-dasy izay andraisan'ireto ramatoa tompon'andraikitra eto amin'ny tany sy ny firenena ny sokajy lasa misy azy tsirairay avy andraisan'ny anjara ary mino zahay fa santatram-bava rano ihany izao fa ny manetsabe mbola ho avy ary ny fandraisana andraikitsy ny vehivavy tsy androany nanomboka ary mitsaikefa nyreto vehivavy izay manoloana antsika rehetrarehetra reto no ifampizarana antsika rehetrarehetra ny fomba fijeriny an'izany hoe manahoana ny toeran'ny vehivavy ao anatin'ny fiarahamonina ary ny zavatra izay horesantsika eto moa dia ady amin'ny kolikoly. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe raha ny vehivavy tokoa moa zany no asaina hiresaka an'izany hoe kolikoly fahalovana izany manahoana sy manahoana ny fahitany azy. Ny loha hevitra izay nomena mivelambelarina sy voaboasany reto tompon'andraikitra vehivavy ireto dia ny hoe vehivavy mandà kolikoly taranaka misitraka ny anjara masoandrony. Ny malagasy raha ohatra ka mandany kolikoly dia misitraka ny anjara masoandrony. Somary loha hevitra nitsoahana avy amin'io loha hevi-dehibe sy izay tena maharesy lahatra ny braon le tena idiran'ny kolikoly io zany no hitondrana ny resaka eto. Araka ny efa natsidika teo ny anaran'izy ireo efa natsidika teo ihany koa ny sehatra izay iasan'izy ireo ka tonga dia atomboka ny resaka satria ny fotoana tena mandeha. Loha hevitra veriko ihany vehivavy mandà kolikoly taranaka misitraka ny anjara masoandrony. Te antany anareo telo miravavy mianaka atomboko amin'ny efa lehibehibe satria manandraiky efa ny elantezana lava volo fotsy volo kanefa ianao mbola tsy any amin'izany satria mbola hita fa tena ramatoa mendrika ary zany malagasy. Manahoana fijerinao azy ramatoa Vehivavy, manahoana fijerinao an'izany loha hevitra zany vehivavy mandà kolikoly taranaka mitsinjo ny taranaka izy mba hisitraka ny anjara masoandro. Ahoana fijerinao an'izany? Vehivavy mandà kolikoly sy ny hoe taranaka dia misy zavatra mifamatotra eo amin'ireny vehivavy sy ny taranaka. Isika vehivavy norenim-pianakaviana, isika manana andraikitra lehibe voalohany indrindra eo anivon'ny fanabeazana ny taranaka. Tika reny zany dia tena manana andraikitra lehibe indrindra. Dia ny resaka hoe kolikoly, kolikoly dia fantatritsika fa tena zavatra ratsy manao tsy fahamarinana. Izay no mahatonga anay tena hoe faly ary vonona ny hoe anoana toa ary aprisika
ampisika atsika vehivavy zay na iza ao amin'ny sehatra misy atsika tsiraray avy dia tokony andray anjara ampita amin'ny taranantsika amin'io fandavana io kolikoly. Mety misy fomba fijery hafa ve ny any amin'ny sehatra miankina ary ianao ao anatin'ny tontolon'ny lehilahy ianao satria anisany azo lazaina zany vehivavy tokony ianao ao anatin'ilay tontolon'ilay folo alindahy zay matetika io dia ndehilahy sokisoky manahoana ny fijeriny vehivavy zany hoe vehivavy mandà kolikoly mampisitraka ny taranany ny anjara masoandrony. Manomboka amin'ny famahanany olana ny firisahana azy ary loza azy dia hoe tena loza amin'ny tatao ny fanaovana kolikoly loza amin'ny tatao ho an'ny taranaka. Ny vehivavy dia manana toerana lehibe ao amin'ny fanapahana amin'izay faribolana ratsy izay amin'ny alalany fanabeazana indrindra satria na ao an-tokantrano dia tokony andraikitra voalohany amin'ny fanabeazana ny vehivavy amin'ny zanany kely amin'ny vady aman-janany eny anivon'ny fiarahamonina eny dia tena manana anjara toerana lehibe amin'ny fanabeazana ny vehivavy satria miady amin'ny kolikoly dia miainga amin'ny fanabeazana aloha ny voalohany indrindra satria ny fanabeazana no manamora ny faharesen-dahatra. Raha toka mbola tsy resy lahatra ny olona iray dia sarotra ihany ny anentana azy handany kolikoly. Ary isika vehivavy rehefa mandray andraikitra amin'izay ady amin'ny kolikoly izay dia tahaka ny efa mitsimo sahady ny anjara masoandro ny tanànantsika satria io anjara masoandro ny tanànantsika io kolikoly dia manakana manakona azo tokoa zany ohatr'izay andriamantoka le jeneraly raha amin'ny ankapobeny ny fieritreretako ny fahazoko an'ity voahevitra ity zay tena ataoko hoe tena marina tokoa amina hoe vehivavy misehatra ao anatin'ny ady amin'ny kolikoly ao anatina fiarahamonina somary lehilahy ihany. Makasitraka anao nametraka ny leroy ary tena mazava izy zao hoe raha ohatra ka ny reny zay mpitaiza kelikely ny teninao reny mpitaiza no tsy manoro ny zanany no tsy mampiseho an'izay fiesta mendrika izay sarotra amin'ny taranaka ny ahitsy eo amin'ny zay eo amin'ny tontolo izay tokony hivoarana mazava edy. Manahoana ny fijerin'ny mpiara-miasa aminay eo amin'ny birao le tena dinan'ny kolikoly ny fomba fijery anankiroa izay voalaza teo ny fomba fijery avy eo amin'ny sehatra tsy miankina ary milo izay fa tena ao anatin'ilay famboaboasana ilay hevitra mihitsy hoe misy anjara ndraikitsy ny vehivavy ao anatin'izany ady zany. Ny vehivavy mandà kolikoly dia vehivavy resy lahatra mijoro tanteraka ao anatin'ny fahitsiana. Ahoana moa zany vehivavy mijoro tanteraka ao anatin'ny fahitsiana zany tena hoe manao laharam-pahamehana ary mametraka ambony ny fanarahana ny fandalana ny lalàna manan-kely lalàna velona. Ao anatin'izay misy fenitra maromaro rehefa mampihitra an'izay misy ihany koa ny tandroasina voalazan'andriamantoka le jeneraly teo hoe etika misy ataontsika hoe sotoavina tokony hoarahana ao anatin'izay vehivavy tena hoe tsy tapa-kevitra dia ho tendromolotra zany hoe za hiady amin'ny kolikoly fa tena nilazako azy dia hoe tena masaka ara-potikevitra mihitsy hoe resy lahatra hiady amin'ny kolikoly ninona zavatra mitranga ataontsika hoe teritery ao anatin'izay dia olona tsy miova zany zay vehivavy zay. Zay aloha ny teboka voalohany. Ny teboka faharoa dia hoe mandà kolikoly le olona. Ninona zavatra mitranga dia mandà kolikoly izay refus izay tena ngeza be anjara biriky ngeza be rehefa ny olona kiray no mandà kolikoly manao refus dia tena zay ny ataontsika na hoe fandresena amin'ny kolikoly raha jerenantsika amin'ny lafiny anankiray. Io zany tsy misy fepetra io ary naizanaiza amin'ny fotoana rehetra dia mijoro le olona fa hoe mandà kolikoly mijoro zay vehivavy zay. Ary ny teboka fahatelo ao anatin'izay dia hoe mahay mampita an'izay fomba fijery izay ary mahay mampita ihany koa izay fomba fiainana izay amin'ny manodidina anazy. Manana fomba fitarihana zany na ataontsika fitariana makany fanovana izay ataontsika hoe leadership transformationnel mandeha makany ary isan'andro dia manana ataontsika fomba fijery manatsara fomba fiasa izay hoe amélioration continue izay tena ilaintsika be dia be ao anatin'izay. Ao anatin'izay izy amin'ny mareny voalazany namana teo
tsy afaka misaraka amin'ny taranaka sy ny ampoana raha jerentsika ny vehivavy a ny taranaka efa ataontsika hoe hatramin'imboaka nefa miankina amin'ireny ny vehivavy rery ihany no afaka mitondra ny zanany miankina amin'ireny rehefa mampinono ihany koa mbola nyreny a no manao an'izay izany hoe manana fanakakezana ampo amin'ny taranany sy ny zanany zany a ny reny ary afaka mampita izay fomba fijery zay a ho amin'ny taranaka ny reny zany rehefa mijoro an-dakolikoly a dia tena ny tombontsoa ambony ny firenena mihitsy a no voaro ao anatin'izay satria voaro amin'ny fahalovana ny harem-pirenena voaro amin'ny fahalovana ny vakoka sy ny volam-bahoaka ao anatin'izay ary ny anankiray indrindra ihany koa dia hoe manabe ny taranaka handova izay vakoka sy harena izay ao anatin'izay fandarana ny kolikoly zay so dia mbola misy tombony hafa re azo avy amin'ny atao hoe fitareny sy faharesen'ny vehivavy lahatra hiady sy andany amin'ny mahavehivavy antsika zay le hoe vehivava zay dia tombony alaintsika tombony le izy tombony dia tsika afaka mandresy lahatra ny olona atonga ny olona hoe anaraka amin'ny hoe resy lahatra fa tena mila miady amin'ity kolikoly ity isika dia izay zany anisany hitako hoe tena tombony anankiray amin'ny maha hoe vehivavy no mila miady mila mitarika hiady amin'ity resaka kolikoly ity satria mahay mandresy lahatra rehefa miresaka moatsika hoe ino ny tombony dia hoe mampiavaka zany mampiavaka ny fitarian'ny vehivavy na mampiavaka ny ady ataon'ny vehivavy amin'ny kolikoly amin'ny ady ataon'ny lehilahy amin'ny kolikoly fenitra anankiray efa nitondranay ny asa hatramin'izay dia hoe mifameno a ny vehivavy sy ny lehilahy vao maika tombony ara izay fahasamihafana eo amin'ny vehivavy sy ny lehilahy izay ary antoka iray a nampaomby ny atao hoe paikady nentina teo an'izao ministera teo-firenena hatramin'izay a amin'ny ady kolikoly izay fifandrombonana teo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy izay akasitrako manokana eto moa zany zao a ny ministry ny fiarovan-tsolomena teo aloha général de corps d'armée rakotonenina sy ny ministre fiarovam-pirenena ankehitriny général de division etotoarjona tsosoa izay namela ny tena koa isahana izay ady amin'ny kolikoly izay ary nandraiky hoe afaka ifandrombonana io ady amin'ny kolikoly io tsindriky foana zany hoe tsy hoe rehefa milaza ny mampiavaka ny vehivavy dia midika hoe tsy mila ny lehilahy tsy maintsy ifandrombonana foana ny ady atao amin'ny kolikoly tsy maintsy ifandrombonana ny asa amin'ny ankapobeny fampandrosoana ny firenena fampandehanana ny sapandrara mpanjakana eto amin'ny tany sy ny fanjakana izay nga manataoko hoe tombony hoe tsy mifaninana akory ny vehivavy fa tena hoe fanampiny ao anatin'le ady amin'ny kolikoly noho izay mampiavaka azy amin'ny lehilahy faharesena lahatra aloha voalohany indrindra hiady dia matetika ny vehivavy mora resy lahatra voalohany ary vetivety ao anatin'lay ady fantatsika tsara ny paikady-pirenena fampajevana ny paikady-pirenena dia mifototra amina singa telo fanabeazana fisorohana ary ny fampianana lalàna ka raha ohatra ka resy lahatra masakara potokevitra izy raha matoa razanakoto teo ny olona dia mino izahay fa tsy tonga tany lay famaizana an'izy tia antany anao raha matoa razanakoto hoe raha mihainao teo zany dia hoe le teboka telo resy lahatra mandà tsisy fepetra ozy ianao teo ary mahay mitarika dia fanontaniana tena inona ary mampiavaka ny vehivavy raha tena somary mandeha vantambatana koa ina ary tena mampiavaka ny vehivavy ka mety ilazana fa hoe aleo omena ny vehivavy le sehatra ahafahana tena mandresy lahatra valina miaraka le hoe tombony sy ny mampiavaka ny vehivavy amin'ny fitariana ny ady amin'ny kolikoly izay raha jerentsika ny hoe ina ny tombony dia sako milaza aminareo tombony zato isan-jato tsy misy patiantoka eto koa zany efa dia tsy piako fa tsy mora ny atrenan'izany amin'ny voalohany mahavehivavy mihitsy satria
manana andraikitra be diaibe ny vehivavy fantatsika tsara eny anivon'ny tokantrano misy atsika tsirairay avy tsy maintsy miaraka ataontsika hoe ampiarahana arindra zany ny asa sy ny any tokantrano kanefa tena miteny hoe tena tombony dia ataoko hoe tombony anankitelo angamba no teneniko eto a ny voalohany tombony ho anao manokana ho an'ny vehivavy manokana mihitsy inona ny tombony rehefa miady mikolikoly ianao ny zavatra fahatsapako ty a fa ataoko hoe ny tsirairay samy manana ny fahatsapany manana fiadanam-po feno fiadanam-po ianao satria nahoana miady mikolikoly a dia ady masina asa masina ny ady mikolikoly ny olona miady mikolikoly zany manana fiadanam-po hoe to dia zato isan-jato hoe asan'Andriamanitra asa masina no ataoko ao anatin'izay tombony lehibe zay ny tombony faharoa ihany koa dia eo anivo ny ankohonana misy atsika rehefa ianao a ny ataoko hoe modely reny a mijoro amin'izay hoe fahitsiana fahamasinana ary fahamendrena izay dia iova hanaraka anao azy ny fatinao na hafa ny fomba fijeriny ary raha ohatra hafa noho ianao ny fomba fijeriny a resy lahatra moramora eo izy resy lahatra moramora eo dia ohatr'izay ihany koa ny zanakao izay ny diatanany ihany mandana ny diatonga izay fitentsika malagasy zay a rehefa hoe mandeha ny diatana dia mandeha ny diatonga ianao no modely a ianao indrindra ianao reny no modely ny taranakao tombony ngezabe zany ho an'ny ankohonana misy ianao no hoe vehivavy miady amin'ny kolikoly izay ary ny fahatelo a ho an'ny firenena tombony ngezabe ho an'ny firenena ihany koa satria raha ataontsika hoe jerentsika zao ny isan'ny mponina izay ataontsika hoe manodidina ny 29 million eo ny isan'ny mponina ny isantsika malagasy zany dia jerena fa mety ifanalasala hitovy ny isan'ny lehilahy sy ny vehivavy na ataoko hoe latsaka kely ny isan'ny lehilahy mety 49% amin'izay lehilahy ary ny 51% amin'izay vehivavy dia eto zany tena hitarika antsika vehivavy ary anova fomba fijery mihitsy raha dinitsika zay isa zay maka lehilahy ray zany ny vehivavy anankiray ho resena lahatra io ka resy lahatra manomboka maraina ianao mandresy lahatra lehilahy ray ariva ny andro resy lahatra le lehilahy dia agapitsony iny tsy ilaintsika intsony bro maleo teny adina mikolikoly fa zay mihitsy no misy ao zay hoe rehefa resy ny kolikoly dia rava ny bro maleo tena idina mikolikoly tsy andany andro amin'izany intsony sika dia tena tiako miteny amintsika hoe fitaovana ngezabe eo ampelatana ny fanjakana zany ny vehivavy ho an'ny ady mikolikoly anjarantsika vehivavy no manapa-kevitra zay teniko zay mila masaka raha-pototrevitra isika fa tsy manaraka fotsiny zay zavatra mitrano valiko kely le fanontaniana faharoa inona no mety mampiavaka misy miavaka mihitsy satria itsika samihafa ny lehilahy sy ny vehivavy ary nefa nazakainy raha matoky raha teo samihafa mihitsy amin'ny ankapobeny fotsiny teneniko hoe ny lehilahy rehefa mijery dia zavatra miambongadiny tany ohatra antsika mikarakara kilobavy-dasy tia dia hoe efa misy fitaovana efa misy seza ana sy ny sisa fa ny vehivavy kosa mijery amin'ny antsipriany ny vehivavy izay manana natura ataontsika miteny ny vaniny hoe dosy izay malefaka izy mahay miresaka izay le voalaza teo fa izay mila larona fahendrena sy fahaizana ihany koa izay fahaizana miresaka izay mba ialana amin'le hoe lasa basivavy kosa nefa tsy tonga any amin'le tanjona irina ao anatin'ireo izay kosa nefa ireriany vehivavy fa tena hoe tombon-dano ho anay fanomezam-pahasoavana aminay ny fahaizana mandahatra eo anatrihan'le raha ao anatin'izay mazava be atreto zany dia zay no akasitrahantsika ny vehivavy malagasy fa tena filamatra izy nefa misonjo rainoasa tsy ilozany izay iraina roa amarara misy ny vehivavy ny rotoka ao anatin'ny kolikoly izany zany ary indraindray manahirana satria na hatramin'ny fiteny na hatramin'ny fihetsika tena manahirana le araka ny fahalalànareo araka ny fijerinareo inona reny no antony mahatonga n'izany vehivavy zay voalaza teo zay filamatra ny vehivavy ary mahatehitera ny vehivavy malagasy raha tahaka izany daholo misangy araka ny voalaza teo misy nindrokely ny mpandrafitra dia manao hoana ny fijerintsika le hoe raha vehivavy roboka anatin'ny kolikoly izany inona no mety antony misy ozy izy nindrokely mpandrafitra marina tokoa zany hoe zay tsy maintsy misy foana tsy maintsy misy foana ny hoe misy vehivavy tafaroboka ao anatin'ity resaka kolikoly ity dia angambany hoe nieverako an'izay dia eo anivony hoe
eo amin'ny fanabeazana fampafatarana an'ireny vehivavy tafahoboka an'ireny resaka kolikoly ireny. Mety hoe eo amin'ny fanabeazana masina mety misy hoe tsy misy zavatra tsy voaraina, mety hoe nanana olana ohatra tamin'ny fahazazana tsy nahazo an'izay fitaizana avy amin'ny hoe tsy nanana modely, satria araka ny voaten'ny namana teo zany dia tsika vehivavy tsika renim-pianakaviana tokony modely, tokony fitaratra ho an'ireny taranakitsika ireny. Kanefa nefa toa hoe nisy vehivavy tafahoboka dia mety hoe tsy nahazo an'izay, mety hoe nisy teo amin'ny nisy tsy ampy kely zany teo amin'ny fanabeazana, fampafatarana anazy hoe atraiza moa ny faharatsian'ity kolikoly ity, satria raha ohatra ka tsy mijery lavitra, raha tsy mijery lavitra fa hoe entiny eo amin'ny hoe fahasahiranana eo ny eo, dia rasan'izay no mahatonga ny vehivavy sasany hoe tena tsy misy atokony ao an-trano, tsy misy zao dia tena miezaka hoe raha vao mikisitrany hoe mahazo vola kely dia izay no tafahoboka azy. Dia izay no hoe raha ohatra ka nanana hoe vision fijery alavitra izy, mahita hoe tena raha vao manao an'izay dia lasa tsy fitaratra ho an'ny zanako, ho an'ny taranako ny fanaovana ny kolikoly io, satria any ariana any amin'izay dia tena tsy araky ny foto-kevitra raisitsika dia tena tsy ahazo zany hoe ho avy mamirapiratra zany ny taranakitsika, tsy andova zany are-pahasoavana izay fa men'Andriamanitra atsika zany ny taranakitsika. Zay no hoe everiko zany hoe anisany hoe lesoka, mety hoe anisany mahatonga, anisany fa mety misy zavatra betsaka fa zay no tonga atao tsy haiko amin'izao fotoana hoe leo amin'ny fanabeazana zava-dehibe tokoa ilaina hoe azahoana andraisana fanabeazana ho antsika vehivavy, mampita ny fanabeazana ho an'ny vehivavy rehetra fa hoe tena ratsy io kolikoly fanaovana kolikoly io. Mety amin'io andro anaovanao io kolikoly io mety mahazo tombotsoa ianao, fa ny ho avy le taranaka any ariana iny no tena hoe iny no tsy voajery. Ary io koa araka ny fiteny hoe mety tsy manana saina zay dia hoe 7 andro ho an'izy ho an'ny mpangalatra, fa le iray andro Andriamanitra, ary Andriamanitra ny tompony fahamarinana. Zay no averimberiko foana hoe fahamarinana ty edina amresaka kolikoly ity. Tiako hoe ampitaina hoe ho antsika vehivavy tsara foana tsika miezaka andray fanabeazana, na efa lehibe efa firy taona na 70 taona 20 taona aloha miezaka foana andray an'izay fanabeazana izay dia mampita an'izay any amin'ny taranakitsika, satria tsika no fitaratra, tsika no modely ho an'ireo taranakitsika. Marina ny voalaza teo hoe tena mety misy tokoa ny hoe tsy mahataty ny mena miraviravy dia ilay nieritreretina hoe filamatra ao anatin'ny fianakaviana, ao anatin'ny fiarahamonina no lasa ny valalila. So dia mbola misy antony hafa mety mahoboka raha matoa razana rivona. Hoe antony hafa fa mifamelo'izay ihany angambany, ary ity rehefa napetraka hatramin'ny voalohany hoe manahirana amin'ny tsy ady amin'ny kolikoly ity dia izy manao alefa volana ratsy, manao le boribory vetaveta cercle vicieux, zany hoe rehefa tsy ampy le fanabeazana ny vehivavy nanomboka tao amin'ny ankohona atao tokantrano, eny anivon'ny fiarahamonina, any amin'ny toeram-piasana dia kolikoly ny iainana lasa hoe vendrana raha ny ampiasana rehefa tsy manao an'io dia vendrana. Ianao fa afaka nanao an'ity zao zao sady tsy nahazo an'ity tsy nahazo an'ity nefa ny olona nahavita ihany. Dia rehefa zay zany ny iainana ny iainan'ny vehivavy zay ny fanabeazana, tsy voatery any an-tsekoly na ny anjerimanontolo mantsy io fanabeazana io. Raha zay no ny iainan'le vehivavy dia mazava ho azy fa ohatr'izay ihany koa ny fomba iainany sy ampitany amin'ny zanany. Izay no mahatonga ana amin'ny teny hoe mila tapahana io faribolana ratsy io amin'ny alàna fanabeazana ihany, fa mitsantsehatra amin'izay fotoana izay le volet le rantsana fanabeazana angamba ny any amin'ny rafitra miady amin'ny kolikoly eo amin'ny rantsany sampanjara-panjakana isan-karazany remisy avy eo am-biokomo. Zay fotsiny zany tiako tsindriana kely eo le fanabeazana, faharoa mbola mifampotohy amin'izay tenen'ny madame Vehivavy
fahantrana koa fahantrana koa dia mbola vokatra izay fambolana ratsy izay a ny kolikoly a dia miteraka fahantrana ary ny fahantrana dia mamivana sy antony mihitsy akory hoe tsy fananam-bola matetika ary olona efa mpanifoefo tena manao kolikoly mazany satria mikady ny ambony foana trano izy fa anatin'ny mety hoe mahatonga an'izay vehivavy tafamoako anatin'ny kolikoly izay aloha efa fahantrana atsiarotsitsika izay. Adihevitra no atao eto misy fotoana ny tsirairay avy a lesona hoentiny hitarika azy a ao anatin'ny hitondrany ny fiainany ho faranantsika ny resaka ary inona no afatra mba tianareo arotaina ho an'ny vehivavy ny voalohany indrindra fa ho an'ny mpiarabelona amintsika rehetra rehetra eto Madagasikara amin'izao fankalazana ny andro vehivavy izao ary amin'le fomba fijery ady amin'ny kolikoly reny taranaka fitsinjovana no avy mba tianay a anoezantsika ilay afatra ramatoa zanakoto ataoko hoe fitaovana nkezabe anankiray a na vondrona nkezabe anankiray a herivelona nkezabe anankiray ny vehivavy raha nijerentsika le salanisa teo zany mihoatra kely ny isan'ny lehilahy ny isan'ny vehivavy io zany a raha ohatra hoe aitsika vehivavy no mampiasa an'izay mataoko hoe herivelona ngezabe antsika zay hain'ny fanjakana mampiasa an'io a dia tena fitaovana ngezabe anankiray a hitondra ny firenena mankany amin'ny fandrosoana ny vehivavy fa eo fotsiny tsika vehivavy a manampitsofona daholo ny lehilahy tsika vehivavy manana toetra kely izay ihany koa tokony ialana dia ataoko hoe izay resaka fifanaratsiana fialonana rehefa misy vondrona vehivavy izay a dia misy resabe ao dia nandray tsy tena ilazako anazy amin'ny teny vahiny dia hoe tsy tena objectif nandray le resaka mandeha ao fa resaka tsy dia tena mitondra loatra mandeha makany amin'ny fandrosoana le zavatra reny toetra reny zany koa mila ho ioarantsika vehivavy ao anatin'izay tsy voatery hoe ny lehilahy no manakana ny lalantsika tsy voatery hoe ny fanjakana sanatria zany efa manao ny izay mety a ivoarany vehivavy fa tsika mihitsy koa no mila mivoatra na izay resahana teo zay hoe ny resaka fanabeazana ny resaka fahalalana dia izay resaka izay koa hoe fiovana fomba fijery sy fomba fiainana changement de comportement zay fa izay mihitsy ny tena fototra ataontsika hoe andresena ny kolikoly io anie zavatra hoe fanovana izay fomba fijery zay ny tena tadiavina ao anatin'izay hoe ady amin'ny kolikoly izay ary ataoko hoe miafatra ngamba sady amaranako azy dia ny hoe ny tena olana ny tena moa zany ataoko hoe tokony andraikitra voalohany amin'izay hoe fampanajana ny tandroasina zay a na ny atsika eo amin'ny bramale tena idina amin'ny kolikoly dia tena zay mihitsy io ady amin'ny kolikoly tena miainga amin'izay ianao a rehefa manana ny maizy anao manana ny valeur anao iainkarinao tsara mihitsy zany hoe ino le valeur iny a reto a olona ohatran'izao a ka ny inona zavatra mitrano io dia tsy miova misy an'izay hoe zay moa zany efa conférence atao ihany koa ataon'Andriamatotale généraly hoe etsika eo quotidian'izay a tena hoe le fiainanao isan'andro mihitsy ny miaina ao anatiny ianao zany efa olona ataoko hoe mandeha amin'ny fahitsiana mandeha amin'ny fahamarinana rehefa ianao ny olona ohatr'izay a dia efa tsy azo ohatrikotina izay hoe tena antsika teo hoe masaka ara-potikevitra tsika vehivavy zany a mila manana an'izay dia manao an'izay hoe tashe ataontsika hoe tashe d'huile zany manaraka ho azy araka ilay voalazantsika ny lehilahy manaraka ho azy a ny zanakitsika ny taranaka ny fiarahamonina misy ianao a lasa manana fomba fijery a hafa mijery anao ao anatin'izay a dia mihitatra zay a dia mipaka hatrany amin'ny firenena zany hoe raha ny fiainy zany dia hoe ny vehivavy a tena tokony olom-banona mandrakariva rehefa olom-banona tokony lasa olona vonona olombonina zany ao anatin'izay a dia rehefa zay zany tsika dia tanteraka zay zavatra rehetra ataontsika indrindra fa ao anatin'izay sehatry ny ary amin'ny kolikoly zay eto ampamarana Andriamatotale généraly dia mamilà ianao anentana ny vehivavy rehetra mba tsy raviravin-tanana amin'ny ady atao amin'ny kolikoly tsy voatery hoe amina rafitra sanany ady atao amin'ny kolikoly akory ho afaka handray amin'ny tanana n'izany ady amin'ny kolikoly izany fa eo anivo ny tokantrano ao anatin'ny ankohonana eny
anivo ny fiarahamonina misy atsika vehivavy rehetra eny any amin'ny toeram-piasana izay tsy hoe sehatrediana mikolokolo fa toeram-piasana tsotra fotsiny dia efa ahafahantsika manao an'izay any amin'ny kolokolo izany mba ahafahantsika miantoka izay anjara masoandro ho an'ny taranantsika izay. Ty moa zany zavatra anankiray henoko ty hoe gaga ny olona hoe mba masasa koa ty olona kely ty vehivavy kely ty ramatoa kely ty fa ny tena marina manana lehilahy be dia be ao aorianako ao miaro ay manana ny heritsaina tokoa ny vehivavy herim-po fikirizana fa ny lehilahy manana le herim-batana afaka mifameno tsara zay ao anatin'ny ady arahantsika ady Niapatrapana dia averiko manamafy araka izay voalaza teo koa hoe miady amin'ny kolikoly dia adytsika rehetra tsy ho an'ny vehivavy rery ihany fa ho an'ny lehilahy koa. Fa ny resaka teto moa zany voalohany indrindra dia hoe ho an'ny vehivavy dia manentana antsika vehivavy na ao amin'inona misy atsika na ao amin'inona ao na renim-pianakaviantsika na any ambanivohitra misy atsika na eto andrenivohitra na tompona andraikitra na miasa tena naiza misy atsika dia afaka miady amin'io kolikoly io iainantsika tena iainantsika tokoa tena atao hoe oxygène rivotra iainantsika ny fiadinan'io kolikoly io fa rahatsika mieritreritra hoe tena misarotra be zany dia zao tsy misarotra le izy raha tsika rehetra resy lahatra satria tsika rehetra samy tia ny taranakitsika tia ny zanakitsika tsisy maniry ny zanaka hoe tsy andova any arena zay omena Andriamanitra azy nefa koa io koa zany hoe ampianarina ampitantsika any amin'ny taranaka fa ny resaka kolikoly dia mahatonga ny fahantrana anisany tena hoe mampahantra atsika amin'izao fotoan'izao anisany dia ty resaka kolikoly ty dia teny farany tena hoe tiako tenena amin'izay dia hoe andaotsika hiady andaotsika tsy atahotra fa anana fijery miabo hoe tsy maintsy andresy ny kolikolytsika ho an'ny taranakitsika dia ny fandresentsika ny kolikoly dia atavita amin'ny zanakitsika hoe araka ny teniny eo amin'ny baiboly teniny Jesosy Kristy ny teny hoe aloavy amin'ny kaisara zay amin'ny kaisara aloavy amin'Andriamanitra zay amin'Andriamanitra. Misaotranao ramatoa Ravova Clara zay tato anilako tato amin'ny akavia filoha lefitra ny syndicat ny mpandraharaha misehatra mitao zava-baventy eto Madagasikara miato nilako amin'ny akavanana akaika ramatoa lazana vony miarysoa talemisahana ny raha-andalany eo amin'ny ministera ny fiarovam-pirenena ary miatsy amin'ny sisiny indrindra akavanana dia ramatoa lazana kototiana zay mpiara-miasa amiko akaiky eo anatin'ny kabinetrako miandraikitra ny fitsirina ny asa sy ny fitandrona ny hasina eo anivon'ny bramoretirety amin'ny kolikoly hitatsika amin'izany ny fampahirezana izay omeny reto vehivavy andriambavilanitra eto Madagasikara ary manome ohatra izy filamatra ho an'ny malagasy rehetra tsy ho an'ny vehivavy ihany fa ho an'ny lehilahy ihany koa ho an'ny ankizy ho an'ny izay mety sokajin'olona izay mety eo tenatena na manambatra izy rehetrarehetra ho atsika rehetrarehetra zany rehetrarehetra zany dia makahery anay zany ho raisina araka ny tokony ho izy ny dinika sy ny tafa mahakasika ady amin'ny kolikoly fantatsika tsara ny mahazava-dozany zany kolikoly zany fa tena tsy mampisitraka ny malagasy ny anjara masoandrony takona anio ny anjara masoandrona malagasy izay mpanao kolikoly zany dia manakona ny malagasy ny anjara masoandrony ary azo lazaina fa fahavalo-pirenena ijoronay zany teny zany zay na anisany na tonga anay ny teny tamy zany andro zany tany amin'ny JMJ lay famorina ny tanora tany Atsirabe hoe lavina dia manome baiko lavo ny kolikoly izay omeny ray aman-dreninao satria misy adiny anankiray izay manao hoe ao anatin'ny lalàna tamin'ny 19 ohatra 20 milaza manao hoe ny fahazokarena tsy ara-dalàna ka rehefa maty ilay ray aman-dreny dia ilay taranaka no mandova azy dia ilay taranaka no mahazo loza ary izy io dia mifanohitra amin'ireo fotokevy dehibe ao anatin'ny fametrahana lalàna ilay inversement n'ilay principe
satria ny elokon'ny rainy zany lasa elokony zany indrindra le rainy efa tsy eo intsony ny rainy nandreniny efa tsy eo intsony dia mitazona fitazonana fotsiny amin'ilay harena raha tratra tany aminazy le izy a dia izy no migadra dia zay manao hoe lavo ny kolikoly ary ijoroanay hatramin'ny farany zany raha ohatra ianao ka fantatrao tsara fa le 4 papaye maman avy amin'ny kolikoly dia aza miteniteneno anazy amidio any dia miara-mihinana any ianareo fa zaza misitraka azy indrindra izany misitraka azy iriria hiaraka amin'izay vady amanjany karapitso raha fakapitso dia nijoroanay zany teny zany dia somary mba nahazo tehaka kely izay ka mino zahay fa reto vehivavy reto ny tena mendrika amin'izany tehaka nanome anjara andraikitra nanome anjara fitenenana ao anatin'izao fankalazana ny fetiny vehivavy zao